Baolina kitra zazavavy fidinan'ny tompontakan'ny ligina Lalamanga kosa indray izy ity tanterahana androany ihany koa ny lalao famarana teo amin'izany lalao izany ka ny ekipan'ny MIFA no voaositra ho tompontakan'ny ligina Lalamanga eo amin'izay baolina kitra zazavavy izay rehefa nandresy ny Asoty tamin'ny isa iray no ohatra. Baolina tokana tafiditry kanto teo amin'ny minitra 7:30 no nibatan'ny ekipan'ny MIFA ny fandresena ka navohositra azy io tompondakana Lalamanga taranja baolina kitra sokajy vehivavy. Ny ekipan'ny Asoty no noresin'izy ireo tamin'izany nandritra ny famaranana natao tany Karion io tolakandro io. Nahay nanaraka ny coup franc no dakan'i Kristina ity irakiraky ny MIFA ity no nahatafidirana io baolina tokana io tany amin'ny fepitaona fanampiny. Tamin'ny ankapobeny dia niady ny lalao satria ekipa roa diso mifankalala loatra no tafita tamin'ny famaranana. Na izany aza dia nanatombo ny MIFA tamin'ny isan'ny baolina tokony ho tafiditra. Ny aloha ifamaranana goavana io dia nahazo ny larana fahatelo ny ekipan'ny AS Sabinam izay tompony ny anaram-boninahitra farany rehefa nanamotsana ny ekipan'ny Top Solution tamin'ny isa 7. Raha ny tokony izy moa dia itoy amin'ny fiadinan'ny tompondakan'i Madagasikara ny Mahajanga ny fifaninanana baolina kitra vehivavy. Fantatra nefa fa nahembitra izany fifaninanana nasionaly izany ary mbola tsy voafaritra ny fotoana sy ny toerana anaovana azy.